Dia faly miaravatsika solombavampoaka ny Madagasikara dia misoritra anareo ataon'ny antenimieram-pirenena zany manome anay fiarahamonimpirenena sehatra ahafahana izay tonga entiko zany dia zahately Barbarossa raha zaka manarina andrano filohan'ny Alliance Boargazy zany AVG 500 mamizao zany no mitarika ny hetsika roy zay vovonany firaisamonimpirenena eto Madagasikara zao hoe goavandrina zao mandritry ny telo volana zay no fandihy isaky ny telo volana. Mankasitraka Monsieur le Président, raha ny rantona piditra taony tenako moa zany kiafakandrinara fitosanta dia efa natanteraka amin'ny Transparency International Initiative Madagascar fikambanana miady amin'ny kolikoly ary mpikambana ato anatin'ny comité paritaire pour la charte tokony omena moa izay efa nolazainy rano teo fa hoe ilay fifamenkena nataon'ny député voafidy miisa 550 zany aminareo moa zany aminareo ireo ny sasatsasany ary misy engagement na fifamenkena 450 zany ao anatin'izy io dia efa nisy ano fiaonana nataonay tamin'ny andriamatoa numéro 3 sy ny bureau maharitra sy ramatoa filohan'ny antenimieram-pirenena nentina nampahafantarana ity tetikasa tokony omena ity fa ankehitriny kosa izahay efa ela izahay no naniry eona taminareo tahaka an'izao zany efa ela ihany napetraka amin'ny fangatahana fa ankehitriny no voatanteraka izany ka fifaniana ao anay tompoka no matrika anareo eto androany miaraka amin'reto moa ramatoa fara Pierre Bernard Ramarsona izay avy amin'ny ONG Itsy sy ny hetsika roy dia raha hitanareo maro tokoa izay ary amin'ny ataoko hoe hevitra fandraisam-bahiny angamba no avy ato amin'ny fiarahamonimpirenena zany mety isandray fitenenana ihany rehefa avy eo amin'ny fanontaniana samihafa fa amboako kely azy fotsiny raha efa natsidiky ndrando teo ihany hoe izahay atao amin'ny fiarahamonimpirenena matetika misy mametra-panontaniana hoe fa iza koa moa nareo amin'ny inona ny antony itenenanareo sy takinareo foana n'izao mangarara sy ny sisy izao ny fiarahamonimpirenena tokoa dia fivodronan'olom-pirenena ihany tsy inona akory fa izay fotsiny fivodronan'olom-pirenena izay mifanaika an-sitrapoko ny taky ny tsaratsara tokoa ho azy daholobe dia maniry hanampy ny sehatra rehetrarehetra zany sy ampiasana rehetra ao anatin'izay tolona entina izay dia hitantsika eo hoe miasa amin'ny sehatra samaro samihafa amin'ny fiarahamonimpirenena fa kosa tsy miasa ireo atao hoe domaine régalien de l'État izany hoe ohatra hoe ny eo amin'ny lafiny fiarovana ohatra dia tsy hidiran'ny fiarahamonimpirenena tahaka an'izany ihany koa ny resaka serasera iraisam-pirenena na ny diplomasia zany avela ho amin'ny fitondrana izay zavatra izay fa ny ambon-drehitra kosa dia miantseranay zany dia maro ihany no ataoko hoe sakatsakana amin'ny asa ataon'ny fiarahamonimpirenena na eo amin'ny hoe enti-manana fotsiny ara dia sahirana izahay fa kosa ampiasaina izay zava-misy eo ampelantanana misy ny mpanohana tsy indraindray eny zay ny mpiarahamonimpirenena ireny fantatsika zany tahaka an'izany ohatra ny UNICEF izay nandalo teo fa kosa izahay tsy voatery hoe miandro foana izay efa matsimboly izay vao manao zavatra tahaka an'izany ty hetsika tokony omena izay ataonay ity tsy misy hoe mpamatsy vola iza na hoana fa izahay reto miara-nidinika sy nitondra azy ny comité paritaire moa zany dia nansony tahaka an'izay comité paritaire zay satria sady misy institution ao anatiny zany tahaka ny Bianco sy ny CFM no misy OSN Organisation de la Société Civile tahaka nay tonga eto maromaro reto zany dia ny antony nametrahana ny tokony omena tamin'izany fotoana zany dia ny hoe io misoratra io hoe anovana ny ino moa zany hoe comportement fietsika sy ny fomba fisaina ihany koa amin'ny olom-boafidy sy ny olom-pirenena ihany koa na ny mpifidy zany mikasika n'ilay atao hoe tamerina ndraikitra izany hoe tiana atsapa zany ny olom-boafidy hoe tokony manao an'izany tamerina ndraikitra zany ka isika dia ny olom-pirenena sy ny mpifidy ihany koa mba atsapa hoe aika moa zotsika nitaky an'izany tamerina ndraikitra zany
Izay le fiovany izay fotsiny zany no tena antony lehibe anaovana an'ity hetsika tokony omena ity. Fa io rehetra io dia miditra ato anatin'reto hoe voalaza hoe mission na tarigetra ihany koa sy tanjona tiany fiarahamonimpirenena iaviana dia voalohany indrindra io dia hoe force de proposition. Mpanao tolo-kevitra izahay, marina fa hoe tsikevitra izay rehefa misy ny tsy mety fa manaiky ihany koa izay rehefa misy ny mety. Fa ny ankamaroan'ny fotoana dia manome sosi-kevitra foana izahay. Matetika moa dia tsy misy mihaino izy ireny fa tsy mahakivy nefa izany fa atolotra foana ny hevitra zany ao anatin'izay ezaka hoe hanatsarana zavatra izay. Izay ihany koa dia manao an'io hoe veille et suivi, izany hoe manara-maso ny zavatra rehetra izay mitranga mba ahafahana manolotra foana n'izay hevitra nolazaiko teo aloha izay. Manabe ihany koa ny fiarahamonim-pirenena izany hoe na ny olom-pirenena io na ny olom-boafidy dia manome foana izay izay zavatra afaka tolotra eo anatin'izay ezaka fanabeazana izay satria isika rehetra ninona asa ataontsika dia olom-pirenena daholo aloha isika voalohany indrindra dia misy foana zany ny zavatra ataonay anatin'izay fanabeazana izay. Dia ny farany tena hoe activité transversale amin'ny fandraikan'ireo rehetrarehetra voalaza ireo zany dia hoe ampianarina ny daholobe mba hafantatra ihany koa ny anjarandraikitry ny député izany hoe ny asanareo. Dia ao anatin'izay ihany koa isy fitsapana an'izay le hoe move efa mitombo le fiatokisan'ny olom-pirenenanareo sa tsy sa somary niena le izy no ny antony tsy fantatray sa ho hita zany io fa izay zavatra izay tena hoe outil entina anampinanareo zany ao anatin'ny fanatanterahana ny asanareo ary atao ny fotony izay fanadiadiana izay zany ny olom-pirenena. Dia izay tomboky raha fihezina sy baboina amin'ny teny fohy dia fohy ny zavatra tianay ho atao araka aminareo raha matofy lohan'ny antenimiera moa sy ny biraoaritra tamin'andray anay dia tena faly tokoa sy ohatra mitsapanay hoe vonona zany raha iasa fa ianareo reto no tena tianay iresahana zany ka dia manateny izay hoe vonona tahaka an'izay koa ianareo ary mamerina an'izay rehefa letana an'izay hoe izay vonona dia misorata anarana amin'ireo hetsika rehetra tiana atao zany fa fanampinanareo le izy. Fiarahamonim-pirenena tomboky dia tsy fahavalonareo fa vonona iara-iasa hatrany. Misaotra tomboka. Fanimeramanareo ary tonga soa eto amin'ny Assemblée nationale. Misaotra ihany koa amin'ny intervention izay nataony madame Ketakandrena teo. Tena marina daholo ny zavatra voalazany ary anisan'ny mankasitraka ny asa ataonareo société civile ianareo rehetra reo mihitsy mendrika atao société civile fanindry amin'ny eritreritra ianareo. Eritreritra izay dia hoe maro ny société civile ny teny société civile teto fa nentina nanakona zavatra nanao politika tao anatiny politique politicienne dia nanjary discrédité nanjary nandiso an'le filazanareo société civile fa ianareo no nampiakatra an'le crédibilité isaorana anareo mihitsy zay. Saotra ihany koa tamin'ny asa rehetra izay nataonareo teo sy ny efa nataonareo sy mbola ho ataonareo za vonina nanao soni fa zany isan'le tsy nanao soni satria tsy teto tamin'le fotoana nanao soni vonina anaraka le engagement ianareo ary vonina ihany koa anao an'le mission ihany koa. Misaotra président, miarahaba anareo vahiny tao anato, miarahaba koa ny sotravoka rehetrarehetra. Mikasiky ny société civile saikisaiky ny olo mipetraka an-tanànbe ny mafantatra ny rehefa raha ny vahoaka ny akodaodany tegna tsy mafantatra le asanandreo ave tsy mafantatra miloreny mahakasika zay tsika takeny resaka hoe zahay mampianatra olo mifidy mety an-tanànbe ity mahafantatra zay ny olo fa any akodaodany tsy mafantatra zay ary taditify ny any akodaodany tegna voafidyka ny fifidiana io satria mora fitahina dikan'izay zay tokony mandamina programme nareo manao fandaharana mangatika fiara-miasa amin'ny era-majiry tsy mitapaka mihitsy mampafantatra voaka malagasy indrindra fa radio national na ny
télévision nationale hoe rehefa ifidino amin'ny olona anankiray inona zaka fantarina amin'ny olona io satria maro lay vahoaka vafitika amin'ilay olo manam-bola izy koa fa manam-bola ifidy olo manam-bola ny galinao finaritra izy amena vary folo kapoaka dimy kapoaka sisy zay ny zavatra misy arakaraka fomba natongavana olona mbola fidy tato no afahany miatsika le ho azy raha ohatra ka tefitefena ny dironidirany tato sahirana izy miatsika le ho azy zay zay mila fahafantarinareo zany fa maro le vanora vafitika am'ty fifidianana ty mamaky le engagement dia za mahita hoe tsotra kely daholo le engagement ary zavatra tsotra kely ihany koa ny fanatanterahana azy miaino nitsikera ataon'ny fiarahamonim-pirenena momba amin'ny antenimieram-pirenena mitombona loatra ary marina loatra koa ny zavatra teneno zareo miaino ny zavatra tenen'ny antenimieram-pirenena amin'ny fijoroany amin'ny fotokeviny sy zay zavatra eritretiny dia mitombona daholo ihany koa rehefa miresaka miaino le namana ny teny teo aloha rehetrarehetra teo a dia marina daholo za zao solomavambahoaka Madagasikara voafidy tany kongo fa nareo tsy mahita taxi brosy mampitohy kongo amin'ny faritra hafa eto Madagasikara tsisy raha ho any Manakara anao zany avy any kongo dia mandeha tongotra anao 50 kilometra dia tonga eo manapakana dia eo anao mandeha machine dia le machine raha mandeha isaky ny telo volana mandalo ray mandeha izy dia marary dia mijanona ray volana dia amboamboarina ray dia mandalo ray izy afaka ray volana dia ino mitengrenanao dia misy namana anato miresaka hoe sao dia tokony omena fiara tsy mataho-dalana misy olomavambahoaka dia masika be ny fiarahamonim-pirenena tsy omena tsiny izy satria miady ihany koa ho amin'ny tombontsoa ny vahoaka maro misy marina misy milazany zareo teo hoe ny olana angamany a tsy dia tena mifankazatra loatra fa tia mivaolana satria fa nietreretina le resaka katikatatra mba tonga ny fanjakana tsy mamoaka budget ary tonga nareo koa azo lamina an'le fitaovana tsika teto Madagasikara nametraka an'le hoe SPM State Procurement of Madagascar ny State Procurement of Madagascar azo ampiasaina tsara izy manao engagement anareo député a dia anareo a mandoa isam-bolana an'le tomobile zay zakanareo koa arakaraka zay karaha raha koa tete accessible moa zany dia tokony tsy ohatra ny tepolisy anjato ny karamanareo mihoatra moa zany zay manambola mihoatra an'izay fa raha ny calculko tao zany dia tokony 900 000 ariary isam-bolana farafabetsany tokony avoakanareo ahafahanareo vidy an'le 4x4 raha tena 4x4 ny ilay tsy voatery koa ny député rehetrarehetra miditra amin'io fa zay tena député tena mila an'le izy amin'ny faritra misy azy hevitra fotsiny zay eo avoaka azotsika ifampiresany idira lalandalina kokoa afaka manampy anareo zay a amin'ny famolavolana an'izay fa amin'izay fotoa zay tsisy vola na ray bolanja na ariary mivoaka fanjakana engagement fotsiny no ataony ny fanjakana SPM fa ianareo kosa dia tsy maintsy mandoa sady iny moa zany tonga dia miala direct amin'ny karamanareo izy ny olana fotsiny dia zao firy-taona monareo zay zany efa mandanareo tato amin'ny assemblée dia firy-taona sisany ambony dia tsy maintsy calculena arakarak'izay sisany vidin'ny tomobile azonareo zay moa koa anzavaka anareo hoe fomba anankiray azo eritreretan'izay sosikefitra resinay zany zay satria na inisa hoe ilaina lisy fitaovana ilaina ny faharoa mialatsiny fa tsy niraky tamin'ny namana moa izy dia zao tsy misy sarovana mihitsy ny asan'ny solombava vahoaka ny société civile fa 5 kosa raha ohatra ka lasa solombava manoka nareo dia tsy maintsy kosa zay maka ny anjara-toerana mba mitondra kosa ny etaeta sy ny moza ny fitaraina ny vahoaka sy ny zavatra tsy mety rehetra satria raha vao tsisy ny teny kosa akoatra satria solombava manoka zany
fatareo zany fa dia tsy matory fotsiny nataony tsy manao ininona dia lasa mijaly le vahoaka malagasy dia aingany satria zay le fiaraha-miasa ianareo tsy solombava manoka izay kosa tena hitondra ny teny araky ny tokony izy eo anivonareo amin'le fiaraha-miasa zay ngamba ny monsieur le président